Manatra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray ato amin'ny fandarana alalino izay arahanao amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM ity. Fanadihadiana miavaka indray no entina aminao amin'ny ity anio ity ny koba. Koba boanjo izay mampiavaka ny malagasy indrindra ny tanànan'ny tarantan'ny Volonondry. Koba izay manana lanjany ihany koa teo amin'ny kolotsaina sy ny nahandro malagasy nentim-paharazana. Nidina tany fotony izay nanantontosany fanadihadiana ho anao ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Koba, sakafo isan'ny ankafizin'ny malagasy, nahandro malagasy hita amin'ny tsena rehetra sy ny sisin'arabe. Sakafo isan'ny manana ny tantarany ihany koa eo amin'ny kolotsaina malagasy nentim-paharazana. Miverina mahazo laka amin'ny fetim-pianakaviana ny koba. Misy lo amin'ny ankapobeny lo misy resaka mariazy reny zao mazana misy manakomandy foana ny lo atao solona gâteau sy de tonda. Raha mariazy de vonona mitetika zay ary zay mihitsy manao décoration ana mariazy. Malagasy maro no mankafy sy manjifa ny koba. Tsy hanavahana saranga fa tia mihinana koba avokoa izy rehetra. Tsy misy tsy mankafy koba raha malagasy ary laharana sy fantofana zany rehefa tonga eny an-tsena. Ny antony fividianana ilay koba tsara ny koba ty sady aty apotony. Nareo ve mandalo ito taratany Volonondry matetika? Tsy matetika fa avy ny lasy zay dia zay no tonga ny mandalo eto. Inona tena mampiavaka ny hoe tena koba amin'ny hoe sakafo hafa? Tsy dia hoe fahita matetika sady aty apotony koa. Manao nefa vidiny? Tontonony ihany no vidiny. Tsara be ilay koba ka. Misy voanjo, misy vitamine be da be. Efa ela Zahay mandalo manao vakansy fotsiny dia vita. Zany tole ary aminareo misy manao koba ihany? misy manao koba ka. Ety an-tsena efa dingana farany amin'ny fanjifanany koba. Ety efa ny vavampihinana sy ny koba vita didy manify sisa no mifamtaona. Fa mba toy ny ahoana kosa no nahatonga izao koba izao ho ety ambava ny mpankafy azy. Talatan'ny Volonondry 20 kilometatra mialan'ny renivohitra raha miazo lara-pirenena fahatelo mianavaratra iny. Tsy hoe be ondry akory no mampalaza ity tanàna ity. Ny koba sy ny saosisy no tena ahafantaran'ny olona maro azy. Vao tonga eto atapy-tanàna dia efa ifantofana ny koba sy ny saosisy. Samy mifanjevo eto avokoa na ireo mpivarotra na ireo mpividy. Eto misy ny mpivarotra fotsiny ihany, izany hoe miantoka koba. Misy ihany koa ireo sady mpanamboatra no mivarotra eto. Mbola miala lavidavitra kely eto kosa ny toeram-panamboarana sy fandrahoana ireo koba izay vokariny ity. Eto amin'ity tanàna ity, iray amin'ireo mpanao koba eto talatan'ny Volonondry Lovakely. Raim-pianakaviana manambady ary mananjanaka 3. Izy no isan'ireo nanaiky ny nandray anay tamin'ny fanatontosana izao fanadihadiana izao. Eto amin'ny tranony ihany izy no manao mboatra ny koba. Fianakaviany avokoa ireo mpanampy azy eto, isan'izany ny vadiny. Efa nolovaina tamin'ireo ray aman-dreny ity fomba fanaovana koba ity. Ary za misy teo za zany efa io mihitsy ny anany tena atom-piveloma hatramin'izay. Ary mahita fa mahavelona tsara mihitsy zany le izany zao. Koba zany tamin'ny mbola kely mihitsy zay dia efa nanao koba dadanay. Fa le koba taloha zany tsy ancien modèle. Le mahatonga le ancien modèle taloha izy tsy ambola tabatra sur table loatra zao fa amin'ny velarina tsy dia ambony tsy eo mamaritra koba. Dia zay no atao hoe le ozy izy le olona hoe hitsakitsahana le koba. Atao an'izao le koba. Fa ny anay tompoko tsy hitsakitsahana ny koba sady tsisy resaka mbany mihitsy hoe amin'ny tany na amin'ny anona fa tonga dia
siry latabatra dolidoly tonga dia ambony latabatra dolidoly izy rehetrarehetra fa kobamboanjo toy ny ahoana ny dingana maro arahina mba hahatongavany amin'ity endriny efa eny ambavan'ny olona ity. Akora maromaro no ilaina amin'ny fanamboarana izany, mazava ho azy ny voanjo, eo ihany koa ny siramamy ary ny kobambary. Alohan'ny hanamboarana ny koba, efa totona meloa ny kobambary, toy izany ihany koa ny voanjo mba ho tonga toy izao hita amin'ny sary izao. Afangaro amin'ny voanjo ny siramamy. Samy manana ny fatrany avy ireo mpanao koba amin'izany. Samy manana ny vidiny arakaraky ny habeany ihany koa. Manomboka amin'ny 3 alina ariary ny vidiny koba iray ety amin'ny mpanamboatra. io zany zao mamoaka 150 zay prix na 175 na 200. Io manko arakaraky le qualité an'le olona any mahatonga an'le prix. Raha ohatra zao mikomandy an'le ngeda-be izy dia tsy maintsy any an'le 250 izy na 200. Dia raha ohatra izy hoe any amin'le kelikely zao ohatra ny hoe zao ataonay zany zao 150. Dia rehefa le 150 izy dia raha fiangonana mikomandy le 150 dia amianay 125 000. Voanjo zao hoanina ny laninay tamreto, voanjo 40 kg. Dia siramamy 39 kg. Dia kobambary 10 kg foana. Zay zany mahatsara an'le kobanay. Fa na io hodiny io ary ane rehefa ohatra ozy le olona le nona be azo hoanina hatramin'ny hodiny io e. Rehefa hanina mihitsy io tonga dia mivaramena be hatramin'ny hodiny io. Zao ny qualité ny koba zao. Zao izy manta. Manta izy dia jerevinareo mirotsaka ao anaty vilany io mahatonga azy boriborinay. Zao ny fatorany io rehefa anaty misy ao anaty barika ohatra zao. Dia avy aty fotsiny nareo riana ohatra tsindrina mafimafy kely. Dia zay mahatonga ny boribory. Dia chargé be le vilany amin'izay dia tonga dia miorina boribory fotsiny rehefa ao anatin'le vilany zany tonga dia miorina boribory. Miova arakaraky ny mpanamboatra ny fatra atao amin'izany. Ho an'ity mpivarotra iray ity ohatra, koba 520 kilao, voanjo 80 kilao ary siramamy 70 kilao no hanamboarana koba miisa 20. Fitaovana tsotra no ampiasaina amin'ny fanamboarana ity koba ity. Miainga amin'ireo fangaro ireo, ravin'akondro, ravin'alongozo ary hazon-drano, ireo no manome ny koba. Eto amin'ny latabatra toy izao no hanamboarana ny koba. Le fomba fanaovana koba zany kofehy aloha velatra voaloha dia raha aveo mandeha ny ravina zany zao fa mandeha iny zao ny ravina iny efa mandeha. Dia raha mandeha zany ny ravina aloha dia kofehy aloha voalohany dia raha aveo mandeha ny ravina dia mandeha indray ny ravina longiso. Iny ravina longiso iny manjaitra an'le ravina akondro vakivaky iny zany filaina foana ny ravina akondro na vakivaky azy. Dia vita iny dia mandeha indray ny ravina akondro indray mandeha. Dia vita indray ny ravina akondro indray mandeha. Dia mandeha indray ny totokoba, mandeha voalohany kobambary. Dia mandeha faharoa voanjo siramamy efa vita afangaro. Ity voanjo siramamy efa voafangaro ity zany efa tonga dia efa azo hoanina, efa tonga dia efa mahazo mihinana. Ohatra zao le olona tsy nihinana an'ireo zao tonga dia efa misy tonga tahan'andrana ali zao ahoana ny ty fotsiny ahitana hoe qualité koba tsara be. Satria zao mijery araka zao nareo siramamy ny akabetsahany hitanareo amin'izao. Hazon-drano, ravin'akondro, ravin'alongozo, ireo amin'ny ankapobeny ny akora entina amonosana ny koba. Tsy ireo ravina rehetra hita eny rehetra eny akory no azo ampiasaina amin'ny fanaovana ity sakafo ity. Afarana manokana avy amin'ny toerana samihafa eny amin'ny manodidina na somary lavidavitra ireo akora ireo. Ny ravina zao zany efa komandina manokana avy any amin'ny faritanin'ny Salemaka mihitsy to zany zao. Fa raha hoe zay nakany tony betsaka hitanay ny place fa tsy vita tsony satria zay miasa tena tsy dia mampiasa olona firy zay. Dia to zany zao vidina ihany 10,000 ny anay ny ray gony mena sisiny io vidina 10,000. Ny ravin'alongozo. Ny ravin'alongozo zao izy zao rehefa avy any andidin'ny Salemaka any avy avaratra be mihitsy. Dia zao izy rehefa madio. Fa rehefa maloha rehefa any izy zao izy zao rehefa hoe natao madio rehefa satria départ avany izy zany dia efa afarana tsara mihitsy reo hoe tonga dia misy renirano be zao dia misaika renirano ty any ity dia mando ny lolaviny avany.
zao zany efa voadio avy any efa voadio avany io fa zay miteny hoe efa voadio avany le ravina longiso zay vao ampiasaina fa tsy mividy an'io zay raha vao tsy voadio avany le ravina longiso de vienao tompony indray zany verifian'le ravina longiso hoe tsara le ravina longiso madio zay anao vao mandray azy fa tsy hoe ravina longiso ty de ravina longiso de ravina akondro ty de ravina akondro fa ny ravina akondro ndray zany spécial ny ravina akondro zany zao avany amin'ny didina akazondany zao ny ravina akondro de ny ravina akondro ndray zany efa azontsika atokisana tsara satria fa misy spécial ny tiako ravina akondro ty avany amin'ny didina akazondany ty rano ampiasainay misy olona mamely tsao hoe rano any atambary ny rano ampiasainay de rano amin'ny popy hita ambony kely ka tsisy ray metapeto aminay kory ny popy de rano amin'ny popy ny ampiasainay satria manko misy olona avy an-tanady hoe rano etatambary ny alainareo anaovana kobo tsy tompoko fa tonga de rano amin'ny popy rano miala vao amin'ny popy iny tonga de bidon miala vao amin'ny bidon iny tonga de anaty kobo zay rehefa vita toy izao ireo koba izany hoe efa voafatotra mafy tsara amin'ireto azon-drano ireto ny fonosana de miroso amin'ny fandrahoana azy amin'izay atondray izy le andrahoana ary izy zany efa masaka io ihany ay mbola andrahoana aloha afindrano zany zay masaka ay afindrano zay masaka ay zay masaka afindrany iny vary kely iny vary gotiandry zalaty micro-ondes anio e gotiandry zalaty zao zao rehefa hitanareo zao ty zao izy rehefa ty zao commande ndera biso ty de atsetrona daholo fa hoan'ny omby regny zao izy rehefa masaka rehefa tamin'ny vinany natoko tamin'ny ina ro masaka mbola misapatsehatra mila teknika sy fahaiza-manao manokana ny fandrahoana ny koba maharitra ihany koa ny fanamboarana izany 3 andro farafahakeliny no andrahoana azy eo ambonin'ny afo fandrahoana ny koba zany atsofoka izy ohatra androany izy atsofoka afaka 3 andro izy zany masaka asina afo iny zany maraina atandro hariva tsy atao maty afo mihitsy zany de misy fotoana izy amin'le voavoalohany iny atao mahery be ny afony am'le njary idirany rano le fatako le ao anatin'le koba zany io mantsy aza atao tafiditra ny rano de atao mahery be ny afony mangotraka izy manary rano voaka zany mamoaka rano amty de atao misentisento kely ny afo fa tsy tena atao mahery be de asinina blocage izy zay de kitay vavety zany atosika ao inana iaraka anao anazy ao amin'ny alina de alina moa anao tsy maintsy mijery avana hoe lamve le hazo be nataoko tao de ampenina ndray maraina ny andro felomy mandray ny afony ireto barika ireto no ampiasaina amin'ny fandrahoana ny koba miankina amin'ny isan'ny commande kosa no atao iray vilany barika reto io zao malamy folo ty na ndray izy folo ndray 200 io zay ihany farany lany mba tsy malany akoatran'izay de inona sina daolina alefa le rano de koba de inona rano sy koba ihany zany alefa ao anatin'io fa tsy zavatra hafa hoe ampiarahana anazy ny koba aloha zany alefa voaloha de asina ranona bidon aloha zany de ampiretina ny afo de mirehatra be ny afo de asina rano fito bidon mampalaza n'ity karazana koba ity ihany koa ny didy manify eo ihany koa ny antsy izay efa voatokana sy natao manokana ho amin'izany tena mahavatana ny maro moa de le kobamboanjo kobamboanjo amidy amin'ny silany faran'izay manify de manify amin'izao fotoana zao ary amin'ny vidiny faran'izay marary fa tsy hoe mirary de iny endriky ny koba anankiray spécial mihitsy ny antso fa ary ny antso eto talata vonory commandinay regny commandina elaela mihitsy regny zany vao tonga ny antsy misy tsara misy ratsy kio fa io antso io ohatra zao za mpivary koba zany tonga de mahafantatry ny tsara ty antsy ty
fa vazany avelana raha masatonga dia hoe 150 eo koa antsaka raha io. Rehefa mivoaka eto ny koba dia mihazo ireo mpivarotra na ireo mpiantoka. Eto amin'ity tsena ny talatan'ny volonondry ity no tena andefasana ireo koba ireo. Misy ny mivarotra mivantana eto, ifandrombahana ihany koa ny mpanjifa eto amin'ity tsena ity. Fa ankoatra ireo mivarotra eto an-toerana, misy ihany koa ireo mpiantoka izay maka entana ety ary mitondra izany aty an-drenivohitra. Ankoatra ireo mpiantoka madinidinika, saika mihazo ireo tsena lehibe eto an-drenivohitra ireo koba miainga avy any talatan'ny volonondry ireo. Eto amin'ny fiantsonan'ny taxi brosy eto Ambodivona ny tonga ireo fiara fitaterana avy amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny. Izy ireo no mitatitra sy mampiakatra ireo koba eto an-drenivohitra. Ny tsena n'Andravoahangy rehefa alarobia no isan'ny tsena lehibe vonjen'ny mpivarotra koba eto Antananarivo renivohitra. Vao tonga avy any talatan'ny volonondry ity raim-pianakaviana ity ary mamonjy ny tsena n'alarobia eto Andravoahangy. Avany talata zao. Isaky ninona reo maka ohatran'izao? Isaky ny lany zao netana dia makany iny. Matetika hoe isan-kerinandro dia hoe lany etan'izay ity isan'andro. Arakaraky ny mpandeha amin'ny tsena. Dia rehefa maka zao nareo dia firy no alaina? Mety hoe arakaraky ny mpandeha misy anakoroa, telo arakaraky izay tokony ho lany zany. Dia nareo eto Antananarivo zao mitety hoe tsena isa-bolana tendesika Mahamasina, Andravoahangy. Zay zany reo ny tena lehanay io zao. Amin'izay zany tena mandeha tsena. Dia fany mifany apotony. Dia rehefa fotoana ohatran'inona ny tena hoe mandeha tsena raha ty Antananarivo? Ohatran'ny hoe tena rinona zany zao no tena mandeha. Tena rinona zany zao. Rehefa tena mandeha dia mety malany firy isan-kerinandro nareo? Raha mirinona zao arakaraky ny anao hoe mety malany telo, efatra isan'andro zany. Alakamisy tsenan'ny Mahamasina. Ankoatra ny eny Andravoahangy, ity tsena ity ihany koa no isan'ny lehibe indrindra eto an-drenivohitra ho an'ireo mpivarotra koba. Iray amin'izy ireo i Philbert, mpanamboatra koba sady mpivarotra ihany koa. Ho azy, tsena isan'ny lehibe indrindra sy andafosana entana be indrindra ao anatin'ny herinandro ny eto Mahamasina. Ary tsy mandisy fanantenana ireo mpanjifa izy amin'izany. Nareo hoe zany miakatra manokana ty mihitsy rehefa alakamisy ohatr'izao mitondra le koba? Eny tokony miakatra ty mahitsy isaka alakamisy satria tsena dia efa mba malafolafo kely ihany ndraindray eo ihany ny tsena aloha. Ohatra mihitsy. Dia manahoana kosa ny tsena rehefa alakamisy ohatr'izao hoe tena safidiana manokana ve hoe alakamisy eto Mahamasina no mivarotra? Rehefa alakamisy dia tsy maintsy eto satria tsena dia eto foana zany isaka alakamisy. Rehefa andavanandro mety malafy? Andavanandro tsy mihoatra ny akoron'ny lany. Rehefa andavanandro tsena ihany mba mahalany an'izay hoe hatramin'ny efatra, telo na hatramin'ny efatra. Andavanandro roa ihany, tsy mihoatra ny roa. Misy karazany ny koba amidin'ny Philbert eto. Misy ireo somary kely, misy kosa ireo lehibe izay lafo kokoa ny vidiny. Karazany amin'ny 200 dia karazany amin'ny 500. Tena mihitsy hoe ty le karazany. Amin'ity zao le 200 mahazo amin'irety madinidinika reto tony. Amin'ity le 500 vao mahazo amin'ity. Ty matsy le lehibe vatana be zao. Amin'itony le 200 tony madinidinika. Eto an-toerana tsy ny malagasy ihany no mankafy ity koba ity, efa manomboka ihany koa ny fankafizan'ny vahiny azy, saingy mbola vitsy izany. Petsena ny tena mividy aloha, petsena ny tena mividy. Ary mba misy vahiny koa ve mba mankafy an'ilay izy? Ndraindray aloha mba misy vahiny ihany, ohatra hoe le vazaha miaraka malagasy be. Mbola tsy manana toerana betsaka ny fanondranana koba any ivelany, na izany azy. Efa maro ny fikasana amin'ny fanondranana any ivelany eo anivon'ireo mpandraharaha mpanamboatra koba ety talatan'ny volonondry.
raha ho an'ny lovakely izay nanaovana fanadihadiana manokana ohatra efa manomana tetikasa ho amin'izay fanondranana izay izy ireo atoato. Arakaraka moa zany raha hoe misy koba iondrana zany zao ny anay ato zao koba ndray zao nda iondrana de dreto anentsika hoe 300 efa manao vinavindra reo any de efa mifampiresaka tsara mihitsy ny rehetrarehetra diana zany fa iainga le koba tonga de avy eto Madagasikara mihitsy ny iondrana any avelany de mbola manomboka avy teny ambaratonga voalohany zay miainga manao an'le izy voma ana io manko tsy maintsy mila lana hoe papier avy aty voalohany faritra any amin'ny farany de hoe tena hoe zany ny koba ny talata voalohany. Ankoatra izay fikasana fanondranana izay efa misy ihany koa ny fikasana fanatsarana ny vokatra miainga amin'ny takalo aloha izany raha nambaran'izy ireo. Vahiny aloha zany de tena mankafy tsara mihitsy eritrereto hoe entony anay ny koba atakalo chocolat ny misy teo any ivelany de misy fianakaviana moa de atakalo chocolat koba ohatran'izao zany atakalo chocolat avy any ivelany zay koa lina am'le chocolat le izy koa lina am'le koba anay de zay moa fa am'skay fotsiny mifampiteny de fa zao efa milama tonga ny afatra. Misy fotoana ve misy vahiny tena tonga aty tagnatiny volon'ondry mihitsy hoe aka koba fotsiny? Misy fotoana mihitsy ary tena misy vazaha mihitsy vao tsy ho ela tsy ho ela atsoaty kely zay de tsy ho ela mihitsy andray vazaha ary izy zao nafarana mihitsy hoe mbola hoe eo anatin'le prix mihitsy zany eo anatin'le hoe vita le tany andrasanay azy le trano andrasana azy de asainay am'izay izy ary eo am'izay tsika hoe raitra daholo ny fitaovana ampiasaina ny rehetrarehetra na mbola ao anatin'izay fikasana fanatsarana ny vokatra izay ihany milaza ho afaka manatanteraka fangatahana manokana na commande spéciale ihany koa izy ireo ny koba misy vanille na fromage ohatra miakatra manarakaraka izay ihany koa anefa ny vidiny. Io zany tsy zany manao publicité na ohatra zany fa arak'ilay fomba fiteny hoe sakara mora mangalatra koa zay mahatonga ny koba ny talata volon'ondry tompoko hoe resy hoe lafo zany somary lafo kely satria zavatra ampiasainay zany zavatra efa miakatra daholo ny taloha zao misy amiteny hoe misy manao koba misy voanjo mena kely hono asain'ny olona amireny ohatr'izay zay le mahatonga ny hoe zay tsy sahy amianareo mihitsy ny hoe iresaka aminareo ohatr' zao raha ohatra misy an'izany voanjo mena kely ohatr'ohatr'izany tsy sahy iresaka aminareo mihitsy zany zay nefa raha ny tianay ara misy olona zao mikomandy koa zany ara mbola tiana ho atao mihitsy zany fa mbola mety tsira fa tsy li zany raha ohatra hoe afarana le izy de mety ohatra hoe afaka asina vanille ohatra io asina fromage ohatr'izany afaka atao mihitsy zany fa nefa raha isan'izay de be dehibe indray le dépense de tsy ho takatsy ny fahefan'ny vidin'ny olona rehetrarehetra mihitsy fa satria komandina olona zany nanaovana zany hoe asivo fromage asivo vanille de tena lafo satria misy dépense be ao anatiny. Mety noho ny antony famokarana sy ny fikarakarana ara-pitaovana amin'izay fanondranana izay ve no sakana tsy mbola fantatra ny antony hatreto raha ny zava-misy sakafo mora tehirizina ny koba ary mety maharitra andro maromaro ny fitehirizana azy sokony ametraka olana araka izany ny fikarakarana sy ny fitehirizana ny koba amin'izay fanondranana izay. Afaka tehirizina firy andro izy rehefa masaka io? Izy masaka io zany zao am'izao io zany mbola 2 herinandro ary tsy kitihanao anatin'ny volana io tsy maninona io tsy kitikitihana tsy aza vadibatika zany fa ohatry mipetraka ao izy 2 herinandro tapabolana tsy maninona io fa le hitanao kitikitihana ohatra sakafo zany izy hoe mipetraka ao anaty volana sakafo tsy kitikitihana tsy masiso raha ohatra kitikitihanao misotro ny sakafo mety ariva ihany ary izy teo masiso ohatr'izay ary mi-garantie zay raha manaraka ny toromarika any hoe aza atao amin'ny toerana mafana ohatra le koa petraka ao atrany izy de petraka ambony vilia de atao anaty carte manger ohatr'izay. Fa ankoatra ny mahasakafo azy manana ny tantarany sy ny lazany eo amin'ny kolontsaina malagasy ihany koa ny koba. Misy karazany maro ny koba teo amin'ny malagasy. Mpampianatra mpikaroka eny amin'ny anjerimanontolo Andriamatoa Emerson Nandrianetrazafy nandanina manokana momba ny tantara sy ny kolontsaina malagasy ny tenany.
nanaiky nandray anay nitondra fanazavana momba ny lanjan'ny koba teo amin'ny tantara sy ny kolotsaina malagasy ny tenany tao anatin'izao fanadiadiana izao. Ny koban-dravina no isan'ny tena nanana ny toerany tamin'izany kolotsaina malagasy izany raha ny fanazavany. Ny koban-dravina izay efa niaraka ela tamin'ny tantaran'ireo razamben'ny malagasy, sakafom-pianakaviana ny koba na sakafo fanao vatsin-dalana ihany koa. Dia misy ihany koa ny koba zay karakaraina indrindra rehefa ohatrany hoe tsakotsako ho an'ny eo amin'ny ankonana, fa misy indrindrindra ny koba zay andrahoana ho an'ny mpandeha. Ny olona rehefa andeha lavitra tamin'izany fotoan'izany tsy misy hoe fiara-miodidiana reo fitaovam-pitaterana hitantsika amin'izao fotoan'izao, dia mandeha tongotra ny olona ary miainga marina be dia matory masoandro. Raha tsy mahita tanàna dia matory amorona ala na atapy-tanety eny, ka le hikarakarana sakafo sady mandeha dia homanina dia melo le zavatra azo hohanina. Dia karazana sakafo anankiroa no fentin'ny fitondran'ny olona, dia ny koban-dravina. Homanina io koba io dia afangaro amina tantely, dia afangaro amina akondro, sakafon-drazana daholo zany, dia atao feta, dia finosina ravina, dia iny le koban-dravina zay mbola hita tratratsika hatramin'izao fotoana zao. Ny koba dia vary no fitsinina aloha, rehefa afaka ny akofa rehetrarehetra dia totona somary tapohana rano kely zay izy mba ho alemy kokoa dia lasa mivadika ho koba. Be dia be ny nampiasain'ny malagasy ny koba. Mandalo anatin'ny laoko fotsiny zao rehefa ohatra hoe amin'ny fampinomana tangena, dia koba no atao tsindrin'le fandoavana zany. Endrika iray eo amin'ny fihavanana malagasy ihany koa ny koba. Endrika iray entina anehoana izany ny fizarana ny koba ho an'ny fianakaviana na ny mpiara-monina rehefa misy asaramanitra, eny fa na dia amin'izao fotoan'izao aza. Ary endrika anankiray iveriny kisarisary vozina ihany le izy fa manana ny endriny ihany koa io resaka hoe koba ifampizarana. Ohatra zao izay eto amin'ny tahalararasina rehefa manao an'le asaramanitra dia misy vanim-potoana izarana ny kanto, izarana ny vokatra amin'ny vahoaka, fa dia misy fiatoana kely dia hoe zao tsika ifampizara koba sy tantely. Koba ray manontolo no tetitetehana samy manana ny anjarany, dia zay olona mandalo rehetrarehetra eto amin'ny talaka manatrika an'le izy dia mahazo ny anjarany na kely na lehibe, na antitra na tanora na vavy na lahy, hatramin'ny voangory sendra nandalo ka hatramin'ny le mpifaka amin'ny taran'ny lalana dia samy mahazo daholo. Mbola maro ny mpanamboatra koban-dravina hatramin'izao ary tsy mbola lefilaza eto Madagasikara izany hatramin'izao. Mbola hita sy miparitaka eny amin'ny tsena maro eto an-drenivohitra izy ireny hatramin'izao. Saingy amin'izao fotoan'izao efa ny koba-mboanjo amin'ny endriny lehibe kokoa no mahazo laka eny an-tsena. Ity karazana koba ity izay somary taty aoriana vao nahazo vahana raha oharina amin'ny koban-dravina. Fotoana ovina sy tamin'ny fomba ahoana no nikorasantsika tany amin'ilay fanamboarana ny atao hoe koba-mboanjo zay mampalaza antsika. Izy io aloha ny azo marihana dia efatrany amin'ny tsy teny aho hoe talohan'izay satria tsy ananako veriko zany hoe efa nisy ve izy io, fa tamin'ny taonjato faha 2020 dia efa misy ny fanamboarana ny koba-mboanjo. Ny fanamboarana koba-mboanjo dia fantatritsika fa maka manao koba dia alaina ny voanjo, afangaro tantely,
de aorona ao anatina ravina de fatorana tsara de andrahoana farak'izay zokiny tsinika daholo hatra menaka ny siramamy atonga niny endrikiny ary reo mpanamboatra an'ireo koba-dravina amin'izao fotoana zao de ny haitao zay efa nampiasana tamin'izany fotoana zany any no ampiasainy amin'izao fotoana zao. Tika zany mbola tsy tonga teo anatin'le hoe mandefa nipitika eritreritra de amokatra agroalimentaire-na koba-dravina fa raha zay koa ohatran'inona no tsirony rehefa avao. Tsy afa-misaraka amin'ny tsena eto Madagasikara ny koba, na tsena ambanivohitra io na tsena eto an-drenivohitra. Ahitana azy daholo na andro inona na toerana toy inona, fa rehefa misy mpivarotra sy mpiatsena dia ahitana koba avokoa. Sokajina entana anankiray zay ifanokalozana sy fanjifana ao amin'ny tsena malagasy ary ny misy faritra eto Madagasikara zay tena nanokatena ny amokatra azy amin'ny faritra varatry Antananarivo lalana Anjozoro be iny mandeha any amin'ny faritra ny lalam-be-pirenena voalohany mandeha makany Mamo iny mihodina anao midina amin'ny lalam-pirenena fafito misy tsy tokotokon'olona zay mamokatra an'io ary eo amin'ny tsena tsy afaka misy tsena mitsangana raha tsy misy ny mpivarotra koba 2, 3, 4 ndraindray 5 no mifaninana mba mizara an'le izy. Tsy mena mitaha amin'ireo karazana mofomamy moderna sy avy any ivelany araka izany ny koba malagasy, na io koban-dravina na ny kobam-boanjo izay efa mahazo ny toerany eo amin'ny raharam-pianakaviana amin'izao fotoana izao, na izany fetim-pianakaviana toy ny fampiakaram-bady sy ny sisa, na ihany koa fety eny anivon'ny fiarahamonina toy ny fetim-piangonana sy ny karazana fitadiavam-bola madinidinika ataon'ny fikambanana maro samihafa. Ampahanfoy amin'ny fanaovana koba sy ny tantarany ihany izay nentina tamintsika teo izay, mbola maro ny tantara hafa mifandraika amin'ny koba eo amin'ny kolotsaina malagasy ary mbola azo entina aminao amin'ny manaraka indray. Ny amin'ny anio kosa izay no mamarana ny fandarantsika. Raha manakambara na fanamariana momba ny fandarana ianao, azonao alefa ao amin'ny page Facebook ny Cool TV FM izany. Raha mbola te hamerina ijery ny fandarana kosa ianao, azonao atao ny mitsidika ny tranokala tv.cool.mg. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.